Ny mpanabe amin'ny ambaratonga fototra no isitraka ny fiofanana omeny ny ministera ny fanabeazam-pirenena amin'ny fanomanana ny taom-pianarana ho avy. Mialohan'ny fiofanana dia misy ny atrikasa fandrafetana ny atrikasam-paritra amin'ny fampiofanana izay hoentina miasa mandritra ny efataona ka vola mitentina $240,000 no anjarany Draina Sofia ao anatin'ny plan sectorial de l'éducation na PSE ity. Atrikasa mialohan'ny fiofanana. Le plan régional de formation zay dia mamelanja ny formation eto Madagasikara. Tsy miresaka formation ihany anefa fa maro be ireo tetikasa ho atao. Ny formation dia mianga avy aty fotony, mianga avy aty amin'ny Draina Sisco ny besoin ny formation. Dia ny any amin'ny central zany mampiofana fotsiny manome an'ilay module de formation izay ampiofanana ny mpampianatra. Ny taranja fototra no omena ny mpanabe ho an'ny Draina Sofia. Formation mahakasiky mathématique sy ny français. Ampy fiofanana amin'izay taranja zay zany ny mpampianatra dia manana base tsara ny ankizy. Rehefa ampy base zany ny mpianatra dia tsy hisy tsony zany ny redoublement fa dia haraka zaza hatramin'ny ambaratonga hatrany amin'ny lycée. Ny taom-pianarana 2024 no iantomboka ny fiofanana ny mpanabe. Ny banky iraisam-pirenena no manohana ny drafitrasam-paritra amin'ny fampiofanana.